Ty andiny fahainagny ty koa tiky. Andiny fahainagny ty ndraiky de natao zany hagnazavagna mikasiky ty fanjakam-pisorona toy satria maro moa ty ndaty mirehaka azy fa raha toy politika ty raha toy tatandraza toy. Io ry longo ry havako aby tsy politika fa raha efa voasoratra agnaty baiboly ao io. Efa voasoratra ao io ary efa noladradra Jesosy. Hoy Jesosy hoe midébat ianareo fa efa tonga ny efa akaikinareo ny fanjakan'Andriamanitra. Efa akaikinareo ny fanjakan'Andriamanitra Jesosy. Ary mbola nitenen'i Jesosy ndraiky koa hoe raha nazy an-dandano mba masina anaranao ho tonga neny fanjakanao ho tonga aia ety an-tany ho tahaka ny an-dandano. Zany hoe mbola ho avy zany andro hahatongava ny fanjakan'Andriamanitra amin'ity tany toy eto. Ho tonga de hatao eto amin'ity tany ity ny sitrapon'Andriamanitra. Tsika zao tsy raha manao sitrapon'Andriamanitra fa manao sitrapony devoly. Matoa mbola matao hoe fanjakana politika, mbola manao politika laingalainga, mbola misy ny tifitifity manao soromolo, de zay fanjaka satana. Any satana fanjakana manao sitrapony satana. Mbola misy ny mamosavy, miady, magnino aby, de fanjaka satana. Manao sitrapony satana tsika tsy manao sitrapon'Andriamanitra. De amin'ny ahatonga fanjakan'Andriamanitra io zany vao hanaovan'olo ny sitrapon'Andriamanitra. Fa voasoratra anaty baiboly ao raha volaniko aby zao. I Daniela koa fa nagnamafy ho Daniela toko faharoa ambin'ny folo hoe amin'ny andron'ireo mpanjaka reo, ny mpanjaka io zany filoham-pirenena, hery zandarimampiana, ravalomanana, rery rajoely. Amin'ny andro filoham-pirenena reo, Andriamanitra ny lanitra dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay. Ary zany fanjakana zany tsy havela ho an'olon-kafa fa ireo fanjakana rehetra reo ho torotoroina sy ho levonina fa izy kosa dia hitoetra mandrakizay. Zany voasoratra zay. Voasoratra agnaty baiboly io. Amin'ny andro mpanjaka Andriamanitra ny lanitra Jehova hanorina fanjakana, fanjakam-pisorona entiny maraka tatandraza mandritra ny fotoana izay tsy ho rava, tsy havela ho an'olon-kafa, tsy havela ho an'ny vazaha fa ho an'ny malagasy. Fa ireo fanjakana reo, le republikana entiny hery zandarimampiana io zany, ho torotoroina sy levony, ho levony fanjakan'ny hery io, ho potiky io, fanjakan'ny hova, fanjakan'ny merina. Fa izy kosa izy dia toetra mandrakizay zany hoe io fanjakana entiny maraka tatandraza io dia ho mandrakizay tsisy intsony handinga ny fanjakam-pisorona mandra-pahalevona tany aman-danitra. Zay. Hoy izy koa Daniela toko fahafito koa dia milaza mazava tsara hoe misy mpanjaka efatra nitsangana avy amin'ny tany, izay niady ny fanjakana. Nefa ny olona masina no hazo ny fanjakana. Mpanjaka efatra. Tsika zao ao anatin'ny fanjakana republikana fahaefatra tsika malagasy. Hiditra fahadimy zao tsika zao tsy maintsy olo masina no hazo ny fanjakana. Anao ve mihevitra hoe ia le olo masina? Ia. I mariky tatandraza le nosoran'i Jehova ho mpanjakan'i Madagasikara atao hoe Davida. Fanahy. Davida kely. Ieny ho hitondra ty firenena toy amin'ity republikana fahadimy ity, tsy maintsy tatandraza no mitondra, tsy maintsy izy no lany. Atao agnatin'ny lohanareo zay mpanao politika, anareo Riandry Rajoely, ry Marc Ravalomanana, nareo mitondratondra TGV sy ACV jiaby reo, le ilaza hilatsaka eo. Tsy ho azonareo, efa nambariny baiboly anay. Baiboly efa nampanantena mialoha hoe amin'io republikana fahaefatra io olo masina no hazo fanjakana. Hisarombaka anareo fa tsy hahazo, fa olo masina no hazo ny fanjakana. Tsy ho azonareo intsony. Agnaty baiboly ary voasoratra amin'ny apokalipsy ihany koa hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny Jehova sy Jesosy. Izy no anjaka mandrakizay fanjakana amin'izao tontolo izao. Voasoratra agnaty baiboly aby zany. Dia toerintsika ve fa lainga politika zany, hafetsefetseny zany, kabanina lesaky zany. Nefa maro iaby olo ty fanjakam-pisorona maro. Ireneny lava fanaminan'ny fanjakam-pisorona. Maro mpaminany lehibe naminan'ny fanjakam-pisorona hatao eto Madagasikara. Fahazavana lehibe eto Madagasikara fanjakam-pisorona olo. Tsika iaby mahalala hoe tany masina Madagasikara, tany voafidin'Andriamanitra Madagasikara. Tonga zao ny fotoana tanteraky le teny fiasan'ny Madagasikara, tonga am'izao fotoana andro ny marika tatandraza zao. Marika tatandraza no lanin'i Jehova hitondra ny Madagasikara, na tianao zany na tsy tianao, dia marika tatandraza no lany hitondra ny malagasy. Zay. Sisy koa zany manohitry zay fa izay le fahefana fametrahana didy avy any an-danitra hoe anao marika tatandraza no lany hitondra ny malagasy. Zay le izy. Saotra tompoko.